Alleluia samatra atsika etsiketsika tsara nalatsiana babya afaka mandia tsara ianao anatin'izany ny fahasoavan'ny tompo ary no natoy izao atsika atsa manaka izay zay mahatonga atsika midera aiza mety atao an'andriamanitra raha lasana baby ny fitiavany Jehova ary anatsika tombonandro ola ny fitahiny no ivelomatsika isanandro sanandro mahatonga atsika midera ary eo atsika satria tsara Jehova sandratrany araky fiderana Jesu Kristi ira fiderana a Jesu Kristi amin'i ani kureka atia sikufeta amin'i manane amin'i ani kureka atia sikufeta awane zabane Silia Falina Mesketka tara mesketka Netana Atoka wana nuftasaina Sina melana Netsketske Netana Falsra vale Falsra Falsra tika Falsra Sivalina sfira funare Fayatuni tumpataka Anawe ira yubichua diye Sivalina sfira funa Falina sfira funa nesike Fayatuni tumpataka Anawe ira yubichua diye Fayatuni tampesike Aiza letiakar Awa tika Ayalitadi Asambarana Asambenata Asaketaka Mediderana Kwambeti Yara Seraza Sifalina Sirafuna Alawe ila yubichua diye Fayatuni tampesike Tu
tantara faharoa toko fa 9 dia ny andininy fa 4 ka hatramin'ny fa 2 vaky to zao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ny soramandry ny nanjakany Ozia, ary Ozia nanamboatra apinga sy lefina sy fiarovan-doha sy akanjo fiarovatratra sy tsipika ary vato tsamitady ho an'ny miaramila rehetra ireo. Ary nanao fiadiana lehibe tany Jerosalema izy, natao araka ny marika vitany mahay zavatra, apetraka eo amin'ny tilikambo sy eo amin'ny tapiny manda mba handefasana ny zana-tsipika sy ny vato lehibe. Ary ny elo lavitra ny lazany Ozia fa mahagaga ny nanampiana azy ka tonga mahery tokoa izy. Ary noho nahery izy dia niavinavina ny fony ka nanao zay ratsy izy, fa nivadika tamin'i Jehovah Andriamanina ka niditra tao amin'ny tempolon'i Jehovah, nandory didikazo manitra teo amin'ny altara fandorana didikazo manitra, fa niditra narakaraka azy ny azary ampisorona mba amin'ny 20 amin'ny mpisoron'i Jehovah, lehilahy sady mahery avokoa. Ary nanohitra ny Ozia mpanjaka ireo ka nanao taminy hoe tsy rarahanao Ozia ny andodikazo-manitra ho an'i Jehovah, fa nimpisorona ihany. Dia nitaranaka Arona zay no masininy andory didikazo-manitra miala amin'ny fitoerana masina, fa nanao zay mahadiso ianao, ary tsy voninahitra ho anao eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra izany. Dia nisafoaka Ozia, ary nisy lovia teny an-tanany andoran'ny didikazo-manitra, koa raha mbola nisafoaka tamin'ny mpisorona izy dia nisy abokana nipotra teo amin'ny andriny teo anatrehan'ny mpisorona tao an-tranon'i Jehovah tanilan'ny altara fandoroana didikazo-manitra. Ary azary ampisorona be sy ny mpisorona rehetra dia nanatrika nijery azy ka indro boka ny andriny. Dia noroahina hiala teo izy, nefa ny tenany dia mba nivoaka faingana ihany koa satria Jehovah efa namely azy. Ary Ozia mpanjaka dia boka mandra-pahafatiny ka nitoetra tao amin'ny trano mitokana, satria tsy mahazo niditra tao an-tranon'i Jehovah intsony izy, ka dia jotana zanany no nanapaka tao andapa sady nitsara ny vahoaka. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, omena ny mpanompon'izay voatendry kosa nitondra n'izany famelabelarana ny tenin'Andriamanitra izany. Ivavaka isika. Jehovah Andriamanitra raha eo misotranao noho ny fitahina sy ny fanambinana zay nomenao anay ka natratraranay ty sabata ity indray androany. Misaotra koa noho ny fitahina zay nomenao anay dia mbola afaka nitondra ny fanatitra isan-karazany sy ny ampahafolony koa izay, satria araky ny teninao hoe aoka tsy iseho foana natreko tsy mitondra fanatitra ny olona, foka ny olona samy mitondra arak'izay zakany avy, araky ny fitahina sy ny fanambinana zay nomen'Andriamanitra azy, ka dia entinareo ny fahafolo-karena sy ny fanatitra amin'ny trano firaketako mba asikaninao. Ary zaho toetra amin'izany aho ianao Jehovah tompony maro, raha tsy vako ny varavaran'ny lanitra androtsahako fitahina fianambiambo anareo, asiko teny mafy ny valala tsy hanimba ny vokatra reo, dia avanim-bony voaloboka reo hoy ianao Jehovah tompony maro. Raha isoary zany mba hoanitra kasitrahana amin'ny seza fiandriananao, mamindra fo aminay vahoakanao, raha toka tsy mananaka tolotra izay, raha toka mbola tsy mahatoky, tsy marina amin'izany, mba amela ny heloka sy ny tsy fahamarinanay ianao. Ka amin'izao sisa zao dia mba ho ambinanao sy nitahinao vahoakanao tompo, hitondra ampifalianao anao koa. Dia mitenena ary Jehovah amin'ny alalan'ny vaky tenin'ny soratra masina, amin'ny alalan'ny fananao masina, fa mihaino indray izay. Anaran'i Jesosy ilay matin'ny levina nitsangana araka ny soratra masina no angatana izany. Ho azy ny tera sy mivoninahitra mandrakizay. Halleluja. Amen. Manasantsika ary mba hipetraka amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy velona mipetraka ao kavanana indray mifona ho atsika no hiara-banantsika indray amin'ity sabata ity, sabata voalohany anatanterantsika ny Batisa indray taorinan'ireny fiampitana ny oron'ny Jordany ireny. Izany hoe rehefa tafitan'ny oron'ny Jordana ny zanak'Israely dia mitohy ohatra ny andavanandro ihany ny fiainany
miatrika ny ady eo ampidirana ny tanàna ny Kanana. Misy ny teraka eny an-dalana, misy ny maty eny an-dalana rehefa tapitra ny androny, dia misy koa ny teraka. Koa dia androany zany ny fotoana voalohany indray aty ampitany Jordan irosotsika amin'ny ity Batisa ity, karazana voaloam-bokatra aty aorianan'ny Jordan indray zany reto vahoaka ireto sy ireo zay mbola niezaka tavela tany an-tafon'ny Jordan tany tsy tafita, mbola niezaka ny ampita ihany izany. Ka dia miarabantsika rehetra vahoakan'Andriamanitra, voalohany indrindra ireo zay hitany Jordan, tanora, ray aman-dreny lehibe izay hita amin'ity androany ity. Arabaina ihany koa itsika vahoakan'Andriamanitra rehetra izay tonga eto, ny avy Ambohimarina, ny avy eto Ambohidratrimo sy ireo vahiny manodidina tonga manatrika ity fotoana ity, indrindra fa ireo fianakaviana namana sy tapaka izay tonga manatrika ny Batisa anjanany, dia tonga eto tsika mba hiaraka hifaly anome voninahitra an'Andriamanitra. Fa raha misy mpanota iray mibebaka hoy ny Baiboly dia ny lanitra iray manontolo miara-mifaly. Tsy adino koa ny miaraban'ny fiangonana rehetra manerana ny regional n'Antananarivo sy ny faritany ary ny faritany rehetra eran'ny Madagasikara, hatradia Sainte-Marie, hatradia Nosy-be ampitan-dranomasina ity. Fa tsy adino koa miarabantsika aty Maurice, aty La Réunion, aty Seychelles, aty Mayotte, dia misy vahoakan'Andriamanitra daholo mandeha mieli-patrana any. Aty Afrika aty dia maro ny vahoakan'Andriamanitra, misy hatrany Maroc any ny zanakitsika mianatra any, dia mba mangataka hoe mba tsarovo zay rehefa mba miarahaba ianao Pasteur, fa dia manaraka tsy tapaka ny fandarana izay aty Afrika aty. Itsika aty Eropa zany, Frantsa, Allemagne, Espagne, aty Belzika aty maro itsika izay vahoakan'Andriamanitra. Tsy adino ny aty Indonésie, aty Chine, aty Hong Kong ity, izay vahoakan'Andriamanitra rehetra manaraka izao fandarana izao. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, indrindra fa itsika ny farany avaratra andrefana any aty Amerika aty, aty Brésil, dia manaraka sy mihaino ny toriteny satsapato ohatr'izao. Koa dia fiarabianantsika rehetra eran-tany, satria fa maneran-tany moa zany ny fiangonan'Andriamanitra, dia mbola hiteka mafy antsika hanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra. Dia aza manahy ianareo ka manao hoe inona ary no hohaninay, na inona ary no sotroinay, na inona ary no tafianay. Fa izany rehetra izany dia katsahany zay nitilisa fatratra, fa fantatry ny rainareo zay any an-danitra fa tokony ho anareo izany rehetra izany. Amen. Fa katsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia nampo anareo izany rehetra izany. Ary amin'izany dia aza manany amin'ny ampitso ianareo fa ny ampitso anany azy, ampo an'ny andro ratsy miseho ao aminy. Ny afatra nataon'i Jesosy zany olonoloan'ireo olana sy problema maro samihafa, rehefa nomeny ny anatranatra rehetra amin'izay lalana tokony andanan'ny zanak'Andriamanitra, dia nilaza izy fa amin'izao andro iainantsika izao na tamin'izany dia olana ny eo amin'ny lafiny ara-tsosialy, ny fantrany vahoaka, ny tsy fahampiana, ny aretina, ny problema maro isan-kalazany, tsy fanananasa, ny tsy fahampiana ara-bola sy ny sisa. Lasa feno fanahiana ny vahoakan'Andriamanitra. Dia hoy izy hoe aza manaro izy izy ny amin'izay hohaninareo, zay sotroinareo, na zay ho tafianareo. Azo tohizana zany na ny ekolazy ny mpianatra, na ny hofatrano, na ny jirama, na ny trosan'ny olona, na ny tebitebinao rehetra. Asa manany an'izany ozy izy. Fa zany rehetra zany dia katsahany zay nitilisa fatratra. Fa fantatry ny rainareo ozy izy fa ilainareo zany. Fa zao voalohany katsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany, fa omena fanampiny ho anareo izany rehetra izany. Tsika reto efa nandeha nitady ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana, efa nandeha nikatsaka
nandondona ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany amin'izao fotoana zao mangata fa zay mangataka no omena. Efa hitatsika, efa nikatsahantsika ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany. Eto tsika amin'izao fotoana izao misy vaokan'Andriamanitra nahita ny fanjakan'Andriamanitra, nahita ny fahamarinany, katsaka izany indray. Aza manao izy amin'izay hoanina sy hosotroana fa ho avy amintsika izany. Zay ny afatra nomenantsika tamin'iny herininy. Tsisy azo tsara mamovo voaratsy, tsisy azo ratsy mamovo voatsara izany. Fa ny vo ihany no afantaranareo azy. Amoa voatsara indray tsika androany omeo voninahitra ilay mpanjakan'ny mpanjaka. Haleluya! Dia hoy Jesosy tao amin'ny Jaona toko 9 tao. Jaona toko 9 araka ny vaky tenintsika 7:30 ka hatramin'ny 9:30. Jaona toko 9 7:30 ka hatramin'ny 9:30. Jesosy namaly hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa zay rehetra manota no andevy ny ota. Fa ny andevy tsy mitoetra ao trano mandrakariva, fa ny zanaka no mitoetra ao mandrakariva. Ko raha ny zanaka no hanafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Tsika rehetra izao dia nikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra, tady ny fahamarinany. Rehefa nikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra ny tady ny fahamarinany dia nahita fa andevoka itsika, andevo ny ota. Tsy izay tiatsika no atao, tsy izay sitrakitsika no atao, fa izay alantsika no atao, izay sitrakitsika no nataotsika. Fa mba atao anatintsika ihany ny fikasana, hanao ny tsara, tsy hangalatra, tsy soritoka, tsy foka sigara, tsy hamoan'olona, tsy jangajanga, tsy hanompo sampy, tsy katrambo volan'olona, tsy fetsifetsen'olona, tsy hanompo andriamanika hafa, tsy hanao zay tsy masina. Ao anatintsika ihany zany, tsy foka rongony sy ny sisa. Ao anatintsika ihany ny fikasana, hanao ny tsara, tsy hanao an'izany rehetrarehetra zany, fa tsy ny tsara zay sitrakitsika no atao, fa ny ratsy zay sitrakitsika. Ka raha manao an'izany isika, hoy ny soratra masina, dia tsy hanao tsony manao an'izany, fa le ota ao anatinao. Ka izy ary no hanafaka atsika amin'izany. Tena nyty fahafatesany ity, zany fanandevozana izany. Fa ny ota ozy izy tsy mitoetra ao amintsika, ny andevo tsy mitoetra ao trano mandrakariva, fa ny zanaka no mitoetra ao mandrakariva. Dikan'izany dia zao, tsika zany andevon'ny ota dia tsy tafapetraka ao tranon'ilay ray, fa ny zanaky ny ray no ao. Ka raha ny zanaky ny ray ao tranon'ny ray no hanafaka atsika, raha ny zanaka no hanafaka atsika dia ho afaka tokoa tsika. Tsika zay andevon'ny ota sy ny adalana sy ny fahotana rehetrarehetra, rehefa nitady nikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra, hitatsika io fanjakan'Andriamanitra io, hitatsika io fahamarinana io, dia tonga ny zanaka zay mahitatsika andevo, zay tsy afaka mitoetra ao tranon'ny ray fa andevo, dia tonga ny zanaka hanafaka atsika. Amen. Tsy handatra, tsy hanameloka, tsy hanome teny levilevy noho izany fanandevozana zay nahazo antsika izany, fa fatany fa ao anatintsika tokoa ny fikasana hanao ny tsara sy ny marina, fa tsy izay tsara zay ny sitrakitsika fa ny ratsy zay sitrakitsika. Ka raha ny zanaka ozy no afaka atsika dia ho afaka tokoa tsika. Ka raha ho afaka tokoa tsika ary ho afahan'Andriamanitra, satria ny tady nangataka nandondona, dia raha ho afahantsika dia tady dio fa ho tahiny itsika. Aza manahy tsony zay hoanina zay sitrona zay ho tafiana, fa fantatry ny rainareo, hoy ny zanaka, fa ilainareo izany, ilaitsika zany, fantatry ny raitsika fa mila n'izany itsika. Fa itsika aza na dia ratsy sy tsy mendrika eo, aza malala manome sonja zanakitsika raha mangataka izy, raha mangataka mofo izy tsy vato no metsika azy, raha mangataka hena izy tsy mena rana no metsika azy. Tsika ary na dia ratsy io malala zany ka vao maika ny rainareo zay any an-danitra izy tsy hanomenareo ny zava-tsoa. Izany hoe rehefa voatay ianao zany, rehefa naofana tamin'ny fanandevozana ianao zany, tamin'ny toetra ratsy sy ny fahalemena sy ny fahazaran-dratsy rehetra nomenanao io, dia ho tahiny ianao. Dia jereva ary ty mpanjaka ozy ity, raha nivaky tenintsika tao amin'ny perikopy io ny jerevana. Mpanjaka anankiray izay mbola tanora
no ny fidin'Andriamanitra tendrena ho mpanjaka ary dia nanara-dia azy dia nitahiny tokoa izany mpanjaka Ozy izany. Tantara faharoa toko 220. Tantara faharoa toko 220 vakitsika ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Nanjakany Ozy ary ny vahoaka rehetra tamin'ny Joda naka any Ozy izay 9 taona ka nampanjaka azy andimby any Amazia rainy. Jereo tsara tamin'ny andron'ny zanak'Israely tsy mba demokrasia ny azy, tsy mba fifidianana fa fanendrena apetraka naka ny Ozy apetraka ho mpanjaka andimby any rainy. Izy no namboatra ny Elota ka napody azy ho an'ny Joda indray rehefa lasa nodomandry amin'ny razany ny mpanjaka. 9 taona Ozy fony izy vao nanjaka ary 20 taona no nanjakany tany Jerosalema. Ny oatra lavitra ny Davida ny azy zany. Ny Davida 40 taona fa ny azy 20 taona no nanjakany tany Jerosalema. Ny anarandreny dia jekoly avy any Jerosalema. Ary nanao zay mahitsy eo masiny Jehova izy taka izay rehetra nataony Amazia rainy. Ary tamin'ny andro nitadiavany an Jehova dia nambin'Andriamanitra izy. Tamin'ny andro nitadiavany an Jehova dia nambin'Andriamanitra izy. Ty mpanjaka Ozy ity ozy izy dia nanao zay mahitsy eo masiny Jehova taka an'izay rehetra nataony Amazia rainy. Nitady dia n'Andriamanitra izy tamin'ny andro ny Zakaria izay nahafantatra ny fahitan'Andriamanitra. 20 taona mbola tanora, mbola voa tanora 20 taona dia efa nitady an'Andriamanitra izany ity tovolahy ity. Na dia mpanjaka ary nefa nametrahana azy. Ary rehefa nitady an'Andriamanitra izy dia nambin'Andriamanitra tamin'izay nataony rehetra. 20 taona no nanjakany. Zany ny olona mitady an'Andriamanitra, mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany. Ka na dia mbola tanora azy ianao no mitady an'Andriamanitra dia mahita fa zay mitady no ahita, zay mangataka no omena, zay mandondona no ovoaina. Tena ambinina sy nahery indrindra izy. Ary raha toizantsika io vaky teny io aty amin'ny andininy faha 4 ka hatramin'ny 5 dia hoy izy hoe ary Ozy namboatra pinga sy lefona sy fiarovan-doha akanjo fiarovatratra sy tsy pika ary vato atsamintady ho an'ireo miaramila rehetra. Ary nanao fiadiana lehibe tany Jerosalema izy, natao araky ny marika vitany maizavatra apetraka eo amin'ny tilikambo sy eo tapon'ny manda mba andeha fasana zana-tsipika sy vato lehibe. Ary ny ely lavitra laza ny Ozy fa magaga ny nanampiana azy ka tonga mahery tokoa izy. Vokatry n'ilay hoe nanao zay mahitsy teo anoloan'i Jehova Ozy tanora vao 20 taona tahaka izay rehetra nataony ray nitady an'Andriamanitra tamin'ny androny mpaminany. Ary vokatry izay ny fitadiavana an'Andriamanitra zay dia nambin'Andriamanitra izy ary tonga nahery indrindra. Tsika tsy raha avy reto koa zany, na zay efa vita Batisa zay nitany Jordana, na zay isika koa zay mbola vohiditra amin'izao lalana izao. Fa ny zanaka ozy izy no hanafaka anao fa nitady ianao. Raha andeha mahitsy eo anatrehany Jehova hitady azy amin'ny fotsika sy ny saintsika andeha amin'ny marina dia ho ambin'Andriamanitra tsika ka ho tonga mahery indrindra. Amen. Tandremo ary fa na dia nitahin'Andriamanitra ary ianao, nambinina ianao, nataony tonga mahery indrindra dia mety hiavonavony ianao raha mpitso raha afaka pitso. Ozy izy amin'ny andininy 20 tantara faharoa toko 20. Ary noho ny nahery izy dia niavonavona ny fony ka nanao zay ratsy izy fa nivadika tamin'i Jehova Andriamanitra ka niditra tao amin'ny tempolin'i Jehova nidoro-didika azo manitra teo amin'ny alitara fanodorona didika azo manitra. Fa niditra nanaraka azy kosa zary mpisorona ambany vahoaka 20 lahy mpisoron'i Jehova lehilahy samy mahery avokoa. Ary nanohitra ny Ozy mpanjaka ireo ka nanao taminy hoe tsy rahanao reo Ozy ny andoro-didika azo manitra ho an'i Jehova fa ny mpisorona ihany. Dia nitaranika arona zay no hamasinina andoro-didika azo manitra miala amin'ny fitoerana masina fa manao zay mahadiso ianao ary tsy voninahitra ho anao eo anatrehan'Andriamanitra izany.
dia nisafoka izy ary nisy lovia teny tanany andorony didikazo manitra koa raha mbola nisafoka tamin'ny mpisorona izy dia nisy apokana nipotra tamin'ny andriny teo anatreny mpisorona tao tranon'i Jehova tany ilan'ny alitara fandorony didikazo manitra ary azary mpisorona be sy mpisorona rehetra dia nanatrika nijery azy ka indro boka ny andriny dia ndroany izy ala teo nefa ny tena dia mba nivoaka faingana ihany koa satria Jehova efa namely azy ary ozy mpanjaka dia boka mandra-pahafatiny zany drika eo tsy nazo nihitra tao amin'ny tranon'i Jehova intsony boka mandra-pahafatiny izao zany sary izany ity tanora tovolahy ty izay tena feno fahalalana sy fahendrena nandeha mahitsy nitady an'i Jehova dia nambininy Jehova ka nataony arak'izay fitahiana nataony nahery indrindra nomeny daholo izay nilainy rehefa nahery sy nena tanjaka izy ny nanan-karena izy dia niavonavona ny fony raha tokoa zany tokoa no matetika mahazo ny voakan'Andriamanitra voakan'Andriamanitra raha eo mbola mpanompoana an'Andriamanitra izy mitady azy tokoa dia Andriamanitra mandriamanitra fitiavany azy mamarina an'Andriamanitra dia tsy mandainga amin'ny teniny izy fa ambininy sy hitahiny tokoa ny vahoakany fa rehefa manomboka ny anahery ny anatanjaka ny anahazo arena ilay voakan'Andriamanitra dia manomboka miavonavona indray ny fony tahaka ny hoe za nga mangataka aminareo na ariary za nga mahantra za nga manana an'izay ilaiko hoe tsisy tsony io hoe afa-tsy tsony Andriamanitra e tsy tsarony eo zy intsony fa io Andriamanitra io aneny tay azy izy mbola tanora dia efa nanomboka ny tahiny satria nitady azy tamin'ny fony tady azy tamin'ny sainy ary nirehereha tamin'izany fa tsisy tahaka an'io Andriamanitra io tsisy tahaka an'io Jesosy maty nilevina araka ny soratra masina io tsisy tahaka an'io fiangonana io fa tato za no nahazo fitahiana nahazo fanambinana nahazo tany nahazo trano nahazo vila nahazo fiarakodia tato amin'ity lalana ity tato no nanambinana nahazo taranaka ny zanaka tafita na amin'ny fianarana na amin'ny fanadinana lasa ny andafy tato nahazo an'izany satria nitady an'i Jehova nandeha tamin'ny mihitsy nandeha tamin'ny fahamarinana tokoa dia nimeny an'izany fa rehefa nanomboka ny ananan-karena ny anahery dia tonga ny avonavona na ao am-piangonana ary na ao anatin'ny fivoriana ao anatin'ny komity ary jarevo tsara fa rehefa nitenenina ny mpisorona Iozy hoe tsy mety zavatra ataonao ty tsy anjaranao ny mitondra didikazo manitra ka ndoro an'izany atao amin'ny alitara tsy anjaranao zany ry mpanjaka ry lehilahy manan-karena nambinin'Andriamanitra fa za miavonavona ny fonao ka ianao no hanao ny zavatra tsy tokony ho ataonao tsy anjaranao zany inona nataony Iozy mpanjaka tezitra izy sady nirehatra ny fahatezerany tena ganareo tsy mahalala na hoe mpanjaka nisafoka izy tena nisafoka matetika mpitranga tokoa io amin'ny tantaran'ny fiangonana koa amin'ny fiangonana misy mpisorona ao misy pastera ao izy ny lohan'ny mpitarika ao izy ny mpitondra ao dia misy karazakarazany Iozy olona manana fahefana olona manan-karena ao anatiny ao rehefa teneniny le mpisorona teneniny le pastera lehibe mpitarika amin'le fiangonana tsy mety zany ataonao zany ray aman-dreny tsy mety io fomba fiatsika ataonao io fa tsy anjaranao zany fa anjaran'ny mpisorona zany fa tsy anjaranao dina ny zavatra mitranga tonga dia misafoka le olona ianao zay pastera kely io ve mba hibay koa anaina ety tanàny ty e ianao zay pastera mandalo eto ve mba hiseho aninona eto amin'ity tanàny ty anaina ety tanàny ty e tonga dia misafoka nefa io olona io dia nitahina nambinina nomeny zay ilainy rehetrarehetra fa rehefa
ny mpisorona milaza hoe tsy mety io zavatra io dia misafoka le olona izany hoe izy zany mieritreritra hoe tsy maintsy niasa satria za efa mpanjaka za efa nitahina za efa mahery tsy maintsy nia no atao eto ny hevitra fa raha tsy nia miady za tsy anaiky safoka izy ianareo zay mpisorona kely ery ve za mpanjaka za ny tompony fahefana no andeha mba ananatra atao mason'olona sy teny an'izao tranga zany tsy amin'ny fiangonana antsika ihany fa maro ny fiangonana andehanana hatramin'izay fa hita zany misy olona tahaka ny Ozy izay tsy maintsy araha-teny zany eo amin'ilay fiangonana na mety ataony na tsy mety dia tsy maintsy io fa raha voatsio dia savoritaka ato misy zany fa ozy izy ny mpisorona tsy mety io ataonao io na isafoka ianao na tsy isafoka tsy mety io tsy anjaranao io tsy anjaranao io asa fisoronana io tsaratsika ny mieritreritra tsy midinika an'izany samy mitsakitsako an'izany fa io Ozy ny eritreritra izy azafady tsy anareo koa ny bay koa za nga tsy nitahiny Jehova hatramin'izay za nga tsy nambininy hatramin'izay inona nampahery aho ohatr' zao dia mampanina anareo raha ndorodidikazo manitra koa za koa nge mba nyfidiny ha izy misorona miala teo anao Ozy izy fa tsy anjaranao io fa raha misafoka izy tenenina an'izany a dia ho hitany io valiny io rehefa nisafoka io Ozy inona ny nazo azy nanina ny andriny boka ny andriny hitany mpisorona sa tsy hitany mpisorona hitany samy fampijery teo rehefa nanomboka boka ny andriny ilay Ozy mpanjaka ity zay izy vo niala teo amin'ny toerany zay izy vo nireconnaître hoe tsy netiny nataoko fa maninona miandro boka re Ozy mpanjaka maninona miandro boka vo mireconnaître ny tsy mety nataonao maninona miandro boka vo malala ifony ianao fa tsy ny mpisorona izay nampisafoka azy ny nanaboka ny lohany sy ny andriny tsy ny mpisorona fa Jehova ny namely azy ary ny nampalahelo sady tsy nahazo niditra tao amin'ny fiangonana intsony izy no boka mantra pahafatiny ho boka ny andriny inona moa dikany hoe ny andrina boka zany fa manino tsy atao taty amin'ny tratra fa taty amin'ny andrina ao amin'ny andrina ao no misy ny atodo ao no misy ny saina hoentina manaiky sy hoentina mandà ao no misy ny saina etseny avinavina sy ny ambopo satria fa tahina sy nahery sy nanakarena nambinina dia tonga ao an-tsaina amin'izay ny avinavina ary ny arena mampiavinavina sady mampiampo mihitsy ka itsika androany hoy Jehova hoe raha ny zanaka anao nafaka dia ho afaka tokoa ianareo itsika iroso amin'ity Batisa ty koa zao mbola vao tanora dia tanora ny akamaroantsika ho afahana itsika raha hitady an'i Jehova tsika dia ho ambinina raha hitady an'i Jehova tsika hikatsaka azy amin'ny fotsika sy ny saintsika dia ataony mahery indrindra ho ataony manana ny arena sy ny tanjaka rehetrarehetra fa amin'ny vaninandro mampanankarena anao amin'ny vaninandro hitahiny sy hanambinany ianao dia tandremo sao hiavinavina ohatra ny Ozy mpanjaka fa na dia nomeny arena azy ianao na dia no ambinina azy ianao na dia nitahiny azy ianao fa amin'ny andro izay vadianao amin'ny Jehova io indrindra indrindra fa zava-panahy ty eto ity tsy anjaranao ry Ozy ny mitondra didikazo manitra andoro izany fa anjara mpisorona izany dia rehefa tenenitsika teneniny mpisorona teneniny voaka an'Andriamanitra aza mieritreritra hoe kely sy bitika io ka ataoko zinona ataoko tsinotsinona fa Andriamanitra naniraka ny olona io Andriamanitra nametraka n'ireo mpisorona ireo fa hita loza eo ianao mety tsy hamaly ianao ireo mpisorona ireo na misafoka ianao mety anome teny marary an'ireo mpisorona ireo fa izy tsy hamaly fa tadidio fa hitan'Andriamanitra zany ka mitandrema atsika izay vo hiditra reto fa ho avy ny fanambinana sy ny fitahinao men'Andriamanitra atsika amen.
fatandremo ary raha pitso raha afaka pitso rehefa ambinina sy tahiny ka lasa nena hery ianao dia ndeha hiavonavona indray ny fonao ka rehefa tsy nyhevitrao rehefa tsy mitovy hevitra aminao fa nitoerina ny hevitrao dia hisafoaka ny mpisorony ianao dia anao teny faran'izay marary koa ianao satria za mahery manan-karena efa nitahiny Jehovah tsy efa nambinina mitandrema fa sao manao Andriamanitra tsisy nefa ao amin'ny fiangonana milaza fa misy an'Andriamanitra dia mitandrema. Ilaina fitandremana zany ny fangatana-bavaka amin'Andriamanitra raha manana toetra miavinavina ianao, manana toetra be am-po anao satria manana rena, manana toetra ianao fa tsy mazaka anarina mifantana amin'ny tsy mety ataonao, manana toetra ianao mora tezitra, manana toetra ianao tsy meny ny hevitry ny olona fa ny anao ihany ka raha tsy ny anao dia tezitra ianao dia tandremo sao hiavinavina, tandremo sao hisafoaka rehefa anarina sy teneniny mpisorona fa io mpisorona miteny io tsy izy no miteny fa Jehovah no mampiteny an'io azy dia tandremo itsika fa itsika ho tahin'Andriamanitra ho ambininy itsika ho arovany itsika ho ataony mahery itsika ary rehefa tonga amin'izany tsy tady zany itsika ka tsy andeha milalan'ny Ozia, tsy andeha hiavinavina, tsy andeha hisafoaka amin'ny zavatra tsy mety dia tsotratrany zany apokana zany ary raha tsotratran'izany apokana zany ianao dia tonga any amin'ny lanitra vaovao sy tany vaovao amin'ilay Apokalypsy 2:20. Fa mafy ny tehaka isaorantsika an'Andriamanitra e. Apokalypsy 2:20 ndiny voalohany hatramin'ny fahadimy. Ary izy naneo any ny onyn-dranonaina mangano any tahaka ny vato kristaly nivoaka avy tao amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry teo von'ny lalam-beny. Ary teny an-danindroa amin'ny oniny nisy hazonaina mamoa voromby 10 samy hafa sady mamoa isam-bolana. Ary ny raviny hazo dia ho fanasitranana ny firenena maro ary tsisy ozona intsony. Ary ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry eo aminy ary ny mpanompony dia anompo azy ka ahita ny tavany ary ny anarany dia eo amin'ny androny ary tsisy alina intsony ary tsy mba hisy fahazavan'ny jiro na fahazavan'ny masoandro izy fa ny tompon'Andriamanitra no fa hanazava azy ary anjaka mandrakizay izy. Amen. Rehefa tsy mba olona mora misafoaka ianao, rehefa napetraka Andriamanitra amin'ny toerana misy ianao, efa nafahany ianao fa andevo ny zanaka nanafaka anao tamin'izany toerana izany, miova zany ny toe-tsainao, miova ny toe-ponao, afaka io am-ponao io, afaka io avinavinao anatinao, afaka io fankalana aminao io, afaka io fahatsiaram-belatsy aminao io, afaka io volentika aminao io. Da iny tompo ianao, ambininy ianao, ataony miha-mahery ianao satria nahoana ny zanaka nanona nafaka anao dia omeo voninahitra ilay mpanjakan'ny mpanjaka. Fa atandremo kosa ozy izy fa amin'ny andro izay anaovanao avinavinao am-ponao satria nambinina sy notahina ianao ka hisalovana ahaka ny toerany tsy anandraikitra misy ianao dia mitandrema fa sao manao zavatra tsy tokony ho atao tsy fanao eo anatrehan'i Jehovah isika ka dia ahita loza ka dia ho boka ary rehefa tratrany ho abokan'io ianao no ny avinavina sy ny fisafoanao nefa nitahina sy nambinina ianao mandra-pahafatinao tsy afaka aminao iny. Nao moa tsy natsin'ito am-piangonana intsony zany mety azo atsika tsy tafaverina atao am-piangonana intsony boka zany hoe boka mandra-pahafaty, boka mandra-pahafaty ka mitandrema atsika foka an'Andriamanitra fa misy ranonaina omena atsika ao tsy ny hazavany masoandro na ny jiro intsony ny anazava fa ilay Jehovah-n'Andriamanitra ho apetraka Andriamanitra amin'ny andro tsika ny anarany raha mivoaka mpandresy amin'izany itsika meo voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka. Halleluja, amen. Enganeka mba
hitondra fanovana opontsika izany afatra zany fa izany afatra zany dia voalohany zany nivoaka teto amin'ny fiangonantsika tateorinan'ny ampitanan'ny Jordan. Inona ny antony? Tena sary-piaro dia sary-piaro amintsika mihitsy Andriamanitra zany. Tsy tiano aringantsika, tsy tiano boka mandra-pahafatsika itsika. Ka mba tsy hanomezantsika tsiny an'Andriamanitra hoe naninona raha mba nitenenina izay, naninona raha mba nanarina izay vao nataonao boka. Fa raha mba niteny ianao ka tsy nieno zay, raha mba niteny ianao ka mbola nifona ihany nifonay, niavinavina ihany niavinavinay, fanaovana izinona zay mpisonona any dia fa sainy ihany ny anay. Dia mba marina raha nataonao boky izay. Fa zay nge tsy mba nanarina tompo, tsy mba nitenenina. Fa naninona? Fa naretsika, naheno daholo tsika tsy sakanavaka. Anjany afatra izany. Aza misalovana ny asan'ny mpisorona. Zavatra zay tsy tokony ataonao, azy idiranao mihitsy izany. Ary raha sanatrika tafiditra amin'izany ianao ka anarina sy tenenina, aza miavinavina ohatra ny Ozia, aza misafoka ohatra ny Ozia. Itsika vao vita Batisa reto koa ampitaina amintsika koa zany afatra zany satria mbola lava ny tendehanantsika. Raha pitso raha afaka pitso, mety ho lasa diakona ianareo, mety ho lasa loha olona ianareo, mety ho lasa pré-missionnaire ianareo, mety ho lasa missionnaire, evangeliste, pasteur. Tandremo itsika fiangonana ray manontolo mandeha amin'izao lalana zao ho tahintsika. Tsy ho mpisorona ianao, tsy ho levita ianao, tsy ho missionnaire ianao, fa olon-tsotra ianao, mpivavaka tsotra, fa ho tahina ianao, ho ambinina ianao. Fa mety hanana andraikitra ao amin'ny altara ao ianao, mety hanana andraikitra ao amin'ny fisoronanao ianao, mety ho tafiditra komitin'ny fiangonana ianao zany, mpanapaka ao zany. Dia tandremo, mitandrema zany. Fa Andriamanitra diatsika. Zanaka tiananao anarina sy faizana. Fa rehefa anarina sy faizana, aza manao takany Ozia mba tsy ho boka mandra-pahafaty. Fa zava-doza izany sady tsy nahazo niditra ny fiangonana intsony no mbola boka mandra-pahafatiny koa. Tsangantsika hivavaka hisotra an'Andriamanitra. Jehovahandriamanitra ray eo, misy fana anjatony. Iroso amin'ny Batisa indray androany. Tafitany olon'ny Jordan izy ireo. Ary dia andeha araky ny fitsipika ao Jehova. Hitady anao amin'ny fony sy ny sainy rehetra. Ary anompo anao amin'ny hitsiny sy ny marina rehetra. Arak'izay toromarika sy fampianarana izay fanomena. Zay koa tompo, efa nahita an'izany lalana izany. Efa nandeha tamin'izany lalana izany, notahina sy nambinina tokoa zay. Mba tafiohery amin'ny alalan'ny fanamasina koa zay, mba rehefa nambinina sy notahina mba tsy hiavinavina, hiavinavo-kevitra, hiavinavo-po, ka anao zinona ny hafa. Anao ny andraikitra tsy tokony ho andraikitra anay. Amboary izay tompo, tefeo zay, satria zanakao. Tsisy mahay manefy anay, tsisy mahay manamboatra anay raha tsy ianao. Ka dia amboary koa zay mba tsy hiavinavina ny fonay. Raha nambinina sy nitahina ka lasa ny ahery izay, mba tsy safoka izay. Raha ho tenenina amin'ny zavatra tsy mety ataonay, fa mba anaiky amin'ny mpanetritena. Ka tsy andry efa boka vo anapa-kevitra, fa teny mbola tsy boka izay, dia efa anaiky tompo fa marina ny tenanao famboary izay tompo. Tantany ny tianay. Da io reto voaka zay an'olo tena ho anao reto. Ka zay rehetrarehetra iroso amin'izany Batisa izany dia isoratra amin'ny androny ny anaranao. Iara-manjaka aminao amin'ny fiainana mandrakizay. Amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy matiny lefina natsangana araka ny sotrotra masina nangatana izany. Ho azy ny dera sy ny voninahitra mandrakizay. Halleluja. Amen. I will sing for the rest of my life. Jesus is the light of the world. Come, let us celebrate Him. Lift up your voices and sing. Jesus is the light of the world. I will sing for the rest of my life. Jesus is the
solid rock I stand. When darkness all around me, when no one else can find me, in my way and turn. Hallelujah. Hallelujah. I will sing for the rest of my life. Jesus is the light, the light of the world. Acara bene zany ro vokana le manitra ndray tia pitany Jordan manon di mitra mikanikana ka zay ndra izy kana le tutento re ni pansakozi mo le na mifuto lasa panjaka tanora mitsy ny tena ho avy le fiangonana tanora koa no avy firenena teraka tety an-dalana daholo am'zay misy foana ka misy foana araka ny calendrier zany fa io tsy mijanona fa hoe misy teraka foana aranosy dia misy teraka ara-panahy foana avy tsy hoe avy tsy hoe le fampianarana ny télévision TNT fa mandeha dia anjaratsika fotsiny maka ny décoder dia milaza ny toerana misy atsika aloha zany mbola ny toerana mbola tsy mahazo fa ny tena toerana sarosarotra aloha zany le tia atsinana ny rofo aty ambany dia aty zany mbadoroka reny zany sarosarotra ny toerana fa ny aty andrefana anoloany rova rehetrarehetra zany mahazo zao Batisa zao mety taony teny miavatra zany dia fa aty pitany Jordan tsika mandeha zany miditsika manomboka mivoaka mpandresatra ny vokan'Andriamanitra zany amin'ny ady zehatrena ny kananita sy natetikizekosika zany dia ny fikasana rehefa nomena antsika reny efa nasorony Jehova le kapoka sy le toby fahatejerany zany sy efa nomena ny fahavalo zany lamina fotsiny tsika dia misosa tsara ny dia aravaina aloha reto zaza maro teraka reto tamin'ny tindray mitoraka ty mba misy zavikely double mihitsy ny double pont mihitsy ny tonga tsofina rano eto mahafinaritra dia maromaro mihitsy ny zaza teraka rehefa tafitan'ny orony Jordan vavaka tsika vitany vavaka dia itsodrano anareo reto pasteur adorinato reto dia rehefa vitany tsodrano dia mamontsy toerana itsika izany iaraka ivavaka ary tsika Jehova raha eo misotranao ny amin'ny tahinao ny zanakao izay nomena farasy dimby valova avy amin'ny Jehova onona teraky ny kibo tamby ary fitahina koa izany maro ny tokatrano mba maniry ny anana taranaka nefa indrisy tsy mba mahazo izy ireny fa izay kosa tompo dia ny angaranao nomenao taranaka ary menao mihoatra satria dia lova avy aminao tokoa Jehova ny taranakay koa dia araka ny paiko ny soratra masina ny tsofana rano ireto zaza reto tompo dia itsodrano reto zaza reto izay ka ho tahinao reto zanakay reto mba hitombony ny vatana sy ny sainy ho tahinao reto zaza reto koa hoarovanao amikohaka sy ny aretina fivalanana rehetra ho tahinao reto zaza reto raha mitombo ny vatany dia tsisy ho tapaka ny tolany tsisy ho folaka tsisy ho main'ny afina ny menaka na ny rano mangotraka raha andeha izy ireo hianatra dia tsy ho rambo ny faholohany hoarovanao amin'ny loza sy ny ratsy rehetra amin'ny lalana zay alehany tsy anakery amin'izy ireo zay mosavy ny olona amin'ny zavatra hohanina omen'olona azy fa ianao hiaro azy na andro na alina tsy ho voatona ny fiarakodia tsy ho voatona ny moto tsy ho voatona ny bisikleta tsy ho sen'ny omby na ny sarety tsy enjera avy any ambony hazo na ny andavarangana tsy enjera avy any ambony fandriana ihany koa fa ianao hiaro reto zaza reto amin'izay alehany rehetra any ampianarana any tompo dia seho ny voninahitra ny anaronao raha hianatra ny zanakay tsy ho rambo ny faholohany koa izy ireo dia taioary ny tokatrano ny ray sy ny reny mba omenao ny fitahiana rehetra ikarakarany sy hamelomany any zanany dia omeo tokatrano feno fiadanana sy filaminana koa mba ho lavitry ny korotana sy ny asany maizina rehetra ny tokatranonay koa dia voaka mpandresy hatrany izao tokatrano izao anao manataranaka any amin'ny fiainana mandrakizay koa misy sotra raha eo ny anaran'ny Jesosy mahatantsasaky ny herinandro no angatana izany
Haleluya. Amen. Vonina anao dia mihetsiketsy amin'izay. Mihetsiketsy tsara mihitsy fa hetsiketsika. Zaulai nandasanai Disosio tingetizanai Vulinar anjanandai Vulunandai Yanzaram buatirinai Iyetikiawe andi Ramitiano dimbami avi Makisikel dabu makari Mieux d'écoute na kerte maya Tisuka Abekar Nyaka chaka tangia panane Mara masina nguma na pane Nyaka chaka tamarina Uvenga Reku nyaka tangia pane Marpana fiterane Usurai Ovenga Fiakira Socio tungetinano Manatike ponifana you know Mikasika quisizo Mitanano ombalfana tinano Miyetika we andi Ramitiano dimbami avi Makisike davu makari Music roots in the church of my nose, so godly. Let's attack us and get up on it. By us and go on a Friday. Let's attack us and marina. Ready to attack us and get my planet. My planet, food and I. It's nine. Over let's attack us and get up on it. By us and go on a Friday. Let's attack us and marina. Rekumaka tangiwa pale Marpana futerane It's right All
fane masina lumana fane nakataka marina venu lewe rekutaka ni martane martana fiderane snae abikaden nakataka ni fane fane masina lumana fane nakataka marina venu lewe rekutaka ni martane martana fiderane snae nakataka tangia fane fanya masina lumana fane nakataka tamarina venure rekutaka tangia marfane marfana fiderane bismillah ary Jehovah ny teny tamin'ny Mosesy Arona ka nanao taminy hoe izao teny zao no entinareo mitsodrano ny zanak'Israely Itay anao ka iaro anao ane Jehovah ampamiramiratra ny tavany aminao ne Jehovah ka amindra fo aminao anandratra ny tavany aminao ne Jehovah ka anomenao ny fiadanana amen amen sabar Jehovah sy Pasteur Mailhol sabar Jehovah sy Pasteur Mailhol sabar Jehovah sy Pasteur Mailhol hura kabe para sema fe belu matum sampai tena de mantra tawale